Raikitra ny fanadiovana teto amin'ny bazary ny tsara rano Anosikely, teto amin'ny faritry ny Garasarety. Ireo mpivarotra eto an-toerana ihany no nifandrimbona niarana natanteraka n'izany fanadiovana izany. Tsisy nandrisika anay fa hoe tena dio place fivarotanay foana zay dia zany nagnadiovanay anazy. Zay vahoaka mihitsy natanteraka le fadiovana am'le ty peste malaza be Majunga ety. Angatana izy ty mba tsisy eto fa mifefika am ranomasina any ty peste ty e. Zay ato manadio ato zay tsara rano ato maresaka mihitsy ato. Elana isorona amty peste ty ato. Andraikitra mifokotany zany amty toerana ty fadiovana ty. Izy ty fadiovana fao be. Fokotany nandeha amin'ny vahoaka ny karakara ny fadiovana ty. Raha tsy hevitra avy amin'ny fokotany zany tsy vita ty toerana ty. Ary fadiovana taonay eto tompoko tsy mikarama zay fa vatateranay tsirairay avy no mandrenja satria samy mivarotra eto zahay. Ke zay mba miangavanareo bokany koa nifasinareo materiel zay maray zareo karakara ty place misy anay fa mijaly be zay. Mivarotra amin'ny toerana maloto feno ranopotaka ireto mpivarotra ireto. Takin'izy ireo ny anamboarana tsena vaovao amindrana azy ireo mba hanatanterana n'ity asa fivelomana ity. Mila mboarina bazarinay satria eto rehefa avy asara misy goja anefa nitike mandeha fanay sanandro. Toeranao maloto boko tsy staffiny. Boko tsy omby anay anatiny ao. Nambaran'ireto mpivarotra ireto fa tokony atao faran'izay aingana ny fanesorana n'ity fako be vokatry ny fanadiovana izay notanterahina ity eto amin'ity lalana ity. Ireto fako ireto izay miteraka fofona maimbo eto amin'ny manodidina ny toerana ivarotana no sady miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana ihany koa eto amin'ny faritry ny Tsararano Garasarety.